misaotra tsy misaraka aminay fa manaraka hatrany ny zanam-pandaharana meteo amin'izao fotoana izao manolotra ny arahaba sy ny firariantsoa antsika tsirairay any atokantrano any manasanao ary anaraka anay hatramin'ny farany mbola nitsika ny alizay hatrany aloha ny mamaritra ny metotetry ny andro eto Madagasikara mitoetra hatrany ihany koa ny filazana amin'ny lokomena na filazana loza miatra noho ny fisian'ny alin-drano vaventy ary ny fisian'ny rivotra mahery any amin'ny morotsiraka Madagasikara zany hoe manomboka eto Atsiranana ka atraty amin'ny tendrony atsimo Madagasikara ary eto amin'ny tendrony atsimo Madagasikara ka hatrany amin'iny morotsiraky Besalampy iny tokony tsy mivoaka mendrika zany ny mpiandrika sy mpanjonan-dranomasina sy mpampiasan-dranomasina any amin'iny fahatriny fa mety mahatratra any amin'ny 4 metatra mihitsy ny onja ary ny rivotra kosa mety manodidina eo amin'ny 70 kilometatra isan'ora na hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora eo ka dia aleo zany tsika aloha tsy mivoaka mendrika mihitsy any amin'iny fahatriny ho antsika kosa any amin'iny morotsiraka varatra ndefa ny Madagasikara iny raha toa hoe anjono na ampiasan'ny ranomasina any amin'iny dia mila mitandrina hatrany fa mety misy rivotra mahery ihany koa indraindray izay ihany koa nanolorananao ny mety tetry ny androntsika ho amin'ny raha-pitso maraina andripindripika aloha ny andro any Antalasy any Analanjorofo any raha azorana tandrifin-drahona kosa ho an'ny fatra vato vahafitovinany sy atsimo atsinanana iny andrahona ny andro any amin'ny fatra melaka torak'izay ihany koa ho antsika any amin'iny fatra aloatra mangoro sy mifatra atsinanany Madagasikara iny mifatra sisa rehetra moa dia saika ifandimby eo ny rahona sy masoandro raha somary andrahona ary mety arahana herika kosa ny any amin'iny ilany atsinanany fatra moromany Otomatsiatra ary Iorombe iny raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia hitoetrany aloha ny orana malefaka any amin'ny manodidina ny Antala Analanjorofo sy mifatra atsinanana azorana tandrifin-drahona hatrany ihany koa ny fatra atsimo atsinanany Madagasikara iny ho an'ny fatra alaotra sy mifatra vato vahafitovinany moa dia saika andrahona ny andro ary ho maina tanteraka ihany koa ingaby masoandro ho an'ny fatra sisa rehetra zany hoe mibalika tanteraka mihitsy zany no masoandro na dia hisy rahona kely ihany aza indraindray ho an'ny maripana voavinavina ho amin'ny raha-pitso maraina zao dia somary nahitana fidinany kely 10 degré celsius zao any avakina karatra raha 7 degré kosa any Fianaratsoa ary manodidina eo amin'ny 7 degré kosa ny eto amin'ny fatra Analamanga ho an'ireo morotsiraka sy ireo voaparitany moa dia saika eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 20 degré celsius eo avokoa ho an'ny tolakandro kosa indray dia manankatra any amin'ny 30 degré celsius mihitsy any amin'ny fatry Boeny iny raha eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 20 degré kosa ny eto amin'ny fatry ny afovoantany morotsiraka Atsinanana zao dia saika eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré eo raha manodidina eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré kosa ny any amin'iny morotsiraka ndefa ny Madagasikara iny tsy adina hatrany ianao raha andeha hivoaka reto firenendehibe ivelan'ny Madagasikara reto fa toy izao no mety ho tetry ny andro andrahona ny any Paris na Europy ary Bangkok ibalika tanteraka kosa ingabe masoandra ho an'ny Milan sy Johannesburg ho an'ireo manosy kely ivelan'ny Madagasikara kosa indray dia azorana tandrifin-drahona aloha ho an'ny Seychelles raha somary malaka ny andro any Comore Maurice la Réunion moa dia saika ho maina tanteraka mihitsy ny andro izay ihany koa no azo natolotra tamin'ny teanyity fa misaotra anao nanaraka anay hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko